Alléluia. Mbola misaotra an'Andriamanitra indray isika. Raha mbola afaka indray aminy miaraka aminareo indray amin'ity fotoana ity. Alohan'izany dia andeha isika metrika ny fotoana rehetra ipelantanan'Andriamanitra mba fitarian'ny fanamasina ivavaka isika tompoko. Misotranao izay iray masina tsara indrindra ao. Mbola nomenao izao fotoana izao indray mbola afaka mifampahery amin'ny alalan'ny teninao. Nametraka teny tanto bokinao Jesosy. Izary izany teninao izany aho. Fanamasina apetrao am-bavaka ao am-boky ny teninao. Inonoka hiasa amin'ny lalan'ny teninao ary sokafo ny fonay tompo. Ho tonga toy ny tany lonaka ionatrenao. Afany mandray ny teninao ampanetretena. Afany mandray ny teninao ampitiavana. Isa fanamasina malalo. Dia amin'ny anaranao Jesosy tompo nanaovana izany vavaka izany. Halleluja. Amen. Andeha isika amaky ny tenin'Andriamanitra. Vakitsika ny tenin'Andriamanitra araka izay voasoratra ao amin'ny Timoty. Vakitsika tenin'Andriamanitra izay voasoratra ao amin'ny Timoty voalohany. Timoty voalohany toko faha 4:10. Tiako ianao raha misy ty bebolo tanàna kekinao dia mba alaivo dia mba hiaraka mamaky ny tenin'Andriamanitra isika. Tiako marina fa ny tenin'Andriamanitra rehetra izay zaraina dia basé amin'ny tenin'Andriamanitra, tsy amin'ny opinion'olombelona fa amin'ny tenin'Andriamanitra izany. Koa andeha isika hiaraka mamaky ny tenin'Andriamanitra araka izay voasoratra ao amin'ny Timoty voalohany toko faha 4:10. Fa ny fitiavam-bola no fototry ny ratsy rehetra. Koa ny sasany izay fatra-pitady izany dia efa voavily ny ala tamin'ny finoana ka nanindrona ny tenany tamin'ny alahelo be. Dia mbola mafisitsika izany tenin'Andriamanitra izany araka izay voasoratra ao amin'ny Timoty faharoa toko faha 3:1 ka hatramin'ny faha 5. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo izany tenin'Andriamanitra izany ny amin'ny fiemorana any amparany. Fa aoko fantatrao izao fa any amparany ihany dia hisy andro mahory fa ny olona ho tia tena, ho tia vola, ho mpandoka tena, tiavinavina, teny ratsy, tsy manoro raisy ireny, tsy misaotra, tsy manady izay masina, tsy manam-pitiavana, manolotolo fo, mpanendrikendrika, tsy mahonim-po, loza be, tsy tia ny tsara, mpamadika, kirina, poeboebo, tia ny fafinaretana mihoatra noho ny fitiavany an'Andriamanitra, manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa nandany heriny, ireny koa dia alafiro. Androany tsika dia hiresaka momba ny amin'ny fitiavam-bola amin'izao andro farany izay andrasantsika ny fiverenan'i Jesosy iny amin'ny raolanitra izao. Mitoetry ny olona any amparany any fa tsy vola ny olona bitabe moa ny tany sainy eo fa ny fitiavam-bola ho izy ny fototry ny ratsy rehetra. Koa ny sasany izay fatra-pitady izany dia efa voavily ny ala tamin'ny finoana ka nanindrona ny tenany tamin'ny alahelo be. Tsy misy maharatsy ny vola, ilaina ny vola amin'ny fiainana andavanandro. Fa nolazain'ny tenin'Andriamanitra eto hoe fa ny fitiavana azy tafahoatra dia izao fototry ny ratsy rehetra izany. Mitatra ny saina rehefa tia vola loatra, mitatra ny saina ka mefara amin'ny vonon'olona, mitatra ny saina rehefa tia vola loatra ka mefara amin'ny ratsy rehetra izany ny tenin'Andriamanitra. Ka se fatra-pitady izany dia efa niala tamin'ny finoana ka nanindrona ny tenany tamin'ny alahelo be. Andray ohatra isika ao amin'ny baiboly, haitsika tsara ny tantaran'i Jodasy. Tsy misy tsy mahay ny tantaran'i Jodasy isika fa Jodasy dia isan'ilay anankiray izay tamin'ny 12 la mpianatra Jesosy. Jodasy Iskariota izany. Tia vola izy ka dia izao nandisina ka ny amin'ny roam-pisorona. Vakitsika ny tenin'Andriamanitra mba mampazava azy tsara Matthieu toko faha 4:4. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy izany ary ny anankiray tamin'ny 12 lahy atao hoe Jodasy Iskariota dia nakao amin'ny roam-pisorona ka nanao hoe omenareo otrinona ho anolorako azy aminareo. Ary izy nandanja sekely vola fotsy 30 omena azy. Ary hatramin'izay
no nitadiavana zany andro asahoany mamadika azy. Vola sekely volafotsy 3 no namadiany Jodasy Iskariota any Jesosy. Atsika tsara ny nifaran'izany tantara izany indrindray efa kitsika ny ten'Andriamanitra araka voasoratra ao Matthieu 7:7 ary Jodasy ray namadika azy raha nahita fa noelohana Jesosy dia nanenina ka namerina ny sekely volafotsy 3 tamin'ny lohan'ny mpisorona sy ny olona ka nanao hoe nanota aho satria namadika raha marina. Ary tsy vitan'izay nanenina fotsiny Jodasy fa zao tsy tantiny mihitsy zany hoe tsy tantiny ny eritreritany tsy tantiny ny fanahiny zany hoe namadika an Jesosy olona marina zany. Hainy tsara ny miaraka tamin'i Jesosy, fantany tsara ny fiarahana amin'ny Jesosy, ny fagagana nataon'i Jesosy, ny asa makaka, ny asa mpamonjena ny asa izay nataon'i Jesosy fony izy tetỳ an-tany hitan'ny Jodasy zany. Nanenina izy ka tsy tantiny izany dia zao nananto teny izy. Eo amin'ny 9 ary noho natsipony teo amin'ny 10 ny vola dia niala izy ka lasa nandeha dia nanao tady mody ary nananto tena ka dia maty. Alony maty toy izay hoe injehan'ny eritreritra no fitiavam-bola izay fototry ny ratsy rehetra. Nampalahelo ny faran'ny Jodasy izay noho ny fitiavam-bola izany. Mampianatra antsika ny ten'Andriamanitra. Marina fa sarotra amin'ny fiainana. Mila vola isan'andro kanefa dia zao aokantsika iaina amin'ny fatahorana an'Andriamanitra, mitondra-tena amin'ny fatahorana an'Andriamanitra amin'ny androm-piainantsika ity. Mila aokantsika saribita amintsika ny fitiavana izay naloran'i Jesosy ny fiainany teo amin'ny hazo fijaliana. Saribita amintsika izany famonjena izay nataon'i Jesosy izany. Fa fony mbola mpanody isika dia efa maty hamonjy antsika Kristy. Aoka tsy atakalontsika vola, tsy atakalontsika zavatra hafa, fa tsy atakalontsika fafinaritana izao tontolo izao ny fitiavana an'Andriamanitra, fitiavana an Kristy Jesosy. Aoka tena saribity amintsika izany. Aza atakalo zavatra avy Jesosy. Aza atakalo zavatra avy Jesosy. Tsy atakalontsika ny fanao izao tontolo izao Jesosy. Aoka tena saripiaro izany fitiavan'Andriamanitra izany tsika. Fa lehibe loatra ny fitiavan'Andriamanitra isika. Saribity ny famonjena izay nataon'i Jesosy atsika. Ny ten'Andriamanitra araka izay voasoratra ao amin'ny Petera 1 vakitsika ny izany amin'ny anaran'i Jesosy. Petera 1:12 hoe saribity ny famonjena izay nataontsika Jesosy atsika ka zao. Aza tao ambany zavatra, aza atakalo vola, aza atakalo fafinaretana izao tontolo izao, aza atakalo distraction ny fitiavana an Jesosy. Fa aoka tena hitoetra ao amintsika saribity amintsika izany famonjena izany. Indrindra volazany teny soratra masina manao hoe raha ilay tsy misatavan'olona fa mitsara araka ny asan'izy rehetra no antsoina hoe ray dia mitondra-tena amin'ny fatahorana mandritry ny andro fivahinianareo ity. Fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy, ny volamena no nanavotanareo tamin'ny fitondra-tena dala izay azonareo tamin'ny netindrazana fa ny rasoan'i Kristy toy ny amin'ny ranjan'akondro tsy misy kilema ary tsy misy petipetina. Halleluja. Tao saribity izany famonjena izay nataon'i Jesosy izany. Ka tsy atakalontsika zavatra hafa mihitsy Jesosy. Faharoa manarakaraka izany dia hoy ny ten'Andriamanitra manao hoe aoka tsy ho fitiavam-bola ny toe-tsainareo fa mianina amin'izay anananareo. Vakitsika indray ny ten'Andriamanitra araka izay voasoratra ao amin'ny Hebreo. Dia tsy varitsika ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Hebreo 7:12. Hebreo 7:12 andininy fadimy. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy izany ten'Andriamanitra izany. Aoka tsy ho fitiavam-bola ny toe-tsainareo fa mianina amin'izay anananareo. Fa hoy izy izaho tsy andaho anao mihitsy na foy anao akory. Halleluja. Amen. Ka dia sa manao hoe isika Jehovah no mpamonjy ahy ka tsy atahotra aho. Inona no azon'ny olona atao amiko? Manome teny toky antsika Andriamanitra. Izaho tsy andaho anao na foy anao akory.
mamloatra ny ten'Andriamanitra zao tsy andahoanao mihitsy na foy ianao akory fa aoka tsy ho amin'ny fitiavam-bola ny toe-tsainareo. Halleloia. Aoka tsy ho amin'ny fitiavam-bola ny toe-tsainareo fa izaho tsy andahoanao mihitsy na foy ianao akory. Ka dia izaho teny isika Jehovah no mpamonjy ahy ka tsy atahotra aho. Inona no azony olona atao amiko? Dia ijoro vavolombelona aminao aho araka ny izay efa lazaiko taminao hoe fotoana anatsoan'Andriamanitra izay ianao ny asany. Misy fotoana tena Andriamanitra mihitsy nanao hoe mipetraka aloha, mila mipetraka aloha, mila mandray zavatra avy amin'Andriamanitra. Atao anatin'izany dia izao nampiain'Andriamanitra atao anatin'ny finoana izay. Tsy nisy nasehon'Andriamanitra mihitsy hoe Andriamanitra mahay mamelona olona tsy misy vola. Tamin'izany dia teny tamin'ny alalan'ny vadiko ny tena ny fanamasina manao hoe ny olona no manomela an'izany vola. Fa amiko i Andriamanitra dia mitovy amin'ny ny vola sy ny zavatra rehetra. Mitovy amin'Andriamanitra na amin'ny zavatra rehetrarehetra amin'ny vola fa ny olona no manomela an'izany vola. Nampiain'Andriamanitra izany. Nisy fotoana tsy ampy ny vola tao tokantranonay dia toy ny fiainana andavanandro moa dia apetraka ny tebla tanan'Andriamanitra ny programanay ny fiainana rehetra. Tsy mampiova ny fiainanay ny tsy fisian'ny vola tao anatin'ny tokantrano fa dia ny aina tampifaliana izay ny aina tao anatin'ny fiadanana tanteraka izay mianakafo kely. Nanao ny raha toy ny fanaokisan'andro aho. Tiako ny any manadio trano, madio ny tranoko, madio daholo ny zavatra rehetra. Ary nafana moa ny andro dia nanasa lamba tao anatin'ny lave-linge ao tamin'ny fotoana io. Rehefa voasasako ny lamba dia nahahako izany. Fombako rehefa manala lamba dia atsongoloko. Izany hoe raha manala pataloha dia ny tongony ny morotongony no antona eo amin'ny sina pince dia ny ambony izany kiraviravy any amin'ny tany. Rehefa vita ny lamba dia maina moa dia mipasohana. Efa tany amin'ny 5:00 tany dia fombako moa rehefa manasa lamba rehefa manao raha dia mideran'Andriamanitra. En communion amin'Andriamanitra foana zany. Na manao raha dia mivavaka fanamasina no mametraka no miaro communion fanamasinao zany. Rehefa pataloha raisy izany tsy vita dia mipasoka ny pataloha dia tsapaiko misy zavatra tao anatin'ny posy io, misy taratasy. Rehefa jereko dia jereko vola ny tao anatiny, vola 50 € vavao be. Tsy nisy ohatrany avy any amin'ny banky ilay vola fa ny zavatra nagaga dia izao. Rehefa nosokafako ilay vola dia izao, rehefa nosokafako ilay vola satria vala anankiroa ilay vola dia nosokafako ilay vola dia zavatra nagagariavana dia izao. Arakaraka ny tanjako hoe misy 50 € dia nitombo ilay vola. Hoe misy 50 €, misy 100 €, 150 € lasa telo. Vola 50 anankiray tena tanako fa araka nanikonaka nanontany 50 ilay vola dia izao nitombo ilay vola lasa 150 €. Tena fantatr'Andriamanitra ny ilainay ary ampahirizako anao. Tena izao tsy andahoanao i Andriamanitra. Tena vita mipasoka tamin'ny 5:00 mila netsena izay. Tsy tara Andriamanitra, tsy tara Andriamanitra ho an'izay olona mino sy matoky mifikitra amin'ny tanteraka. Tsy tara Andriamanitra ary io ten'Andriamanitra io dia tena tiako loatra hoe izao mianiana amin'izay anananareo. Aoka tsika mifaly amin'izay ananantsika, mianiana amin'izay anananareo fa izao tsy andahoanao mihitsy na foy ianao akory. Tsy amelanao irery Andriamanitra. Tao anatin'ny antson'Andriamanitra tsy namelanay irery Andriamanitra. Nasehony foana ny tana mahiriny, nasehony foana ny tana mahiriny fa izao izao mitady anareo, izao mitondra anareo aty an-tany lavitra. Tsy amelanareo irery aho, momba anareo miaraka aminareo aho dia mifikitra tamin'izay ten'Andriamanitra izay izahay ka dia izao nanehon'Andriamanitra foana ny voninahiny. Araka ny teniko foana manao hoe tsy izay akory ny spesialy fa rehefa mitokana amin'Andriamanitra tsika mandeha amin'ny famarinana isika dia izao Andriamanitra
no momba antsika. Andriamanitra no miaraka amintsika, tsy andao antsika, tsy ahafoy antsika mihitsy ny Andriamanitra. Ka n'Andriamanitra ny tenanao hoe ka salitsika i tenanao hoe Jehova mampamonjy ahy ka tsy atahotra aho. Inona no azony olona tao amiko? Tena nahita an'izany mirakla zany teo ambany masoko mihitsy Andriamanitra. Nampitombo izany volo zany dia avy natsoko ny vady aman-janako. Mijereo ny asa mahagaga nataony avinareo fa tsy tia votataraiko anazy ny zavatra an'izao. Niaraka nisaotra n'Andriamanitra izay, niaraka nanome voninahitra n'Andriamanitra izay hoe tena eto aminay Andriamanitra, miaraka aminay Andriamanitra, tsy rery izay, tsy mahafoy anay Andriamanitra, fa manome anay izay rehetra ilainay amin'ny fotoana rehetra izay angatahanay. Tiampahiranao androany hoe mifikira amin'Andriamanitra amin'izao andro farany izao, amin'izao andro sarotra izao. Asa ny vola natao mameno saina matory te vola, mifo te vola. Inona indray atao ahoana nazahoana vola, 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 vola. Tsy misy maharatsy ny vola ho iaho. Fa zao araka ny teny fanamasina manao hoe amiko i Andriamanitra te mitovy ny vola, amiko mitovy amin'ny zavatra rehetra rehetra ny vola. Fa ny olona manome lanja loatra ny vola, manome lanja ny vola ny olona. Noho izany dia izao manondro izao dia izao apetrao amin'Andriamanitra ny fiainanao. Asa ny vola natao fa Jesosy atao fototry ny finoanao, fototry ny finoanao Jesosy. Ny ten'Andriamanitra atao miorina be dia be ao anatinao. Dia fanamasina iasa, fanamasina Andriamanitra maneho fahagagana eo amin'ny fiainanao rehefa mbola mitoky aminy sy mifikitra aminy hatramin'ny farany izy. Andriamanitra tsy tara na dia 1 minute raha dia 2 secondes aza. Tsy tara Andriamanitra, tsy mbola nataon'Andriamanitra tara izany tamin'ny fiainako, tamin'ny fiainanay mianakavy kely. Mbola vavolombelona izany afaka temony azy an'izany izay mianakavy kely fa zao aoka isika amin'izao andro farany izao. Fitiavana an' Jesosy atao be dia be. Jesosy atao mifototra marina ao anatin'ny fototsika finoana marina an' Jesosy, ny fitiavana marina an' Jesosy. Fa zao tsy andao anao Andriamanitra, tsy andao anao anafoy anao, mianana amin'izay zavatra anananao. Varosoa fotsiny ao, mianana amin'ny zavatra anananao, misaora azy amin'ny zavatra rehetra. Ary farany amaranako izao ten'Andriamanitra izao dia ny ten'Andriamanitra manao hoe vakitsika ao amin'ny Timoty, vakitsika iverenantsika le teny vakitsika atrery am-boalohany izany a, vakitsika le ao amin'ny Timoty voalohany 4:9 andiny faraika amby folo vakitsika manorevitra antsika Andriamanitra. Fa ianao kosa ry lehilahin'Andriamanitra mantsira izany zavatra izany ka miezahny tato fahamarinana mpipanaraka an'Andriamanitra, finoana, fitiavana, faharetana, fahalemepana. Mantsira izany, mantsira izany fitiavam-bola izany manorevitra antsika Andriamanitra. Ka miorena iorina tsara amin'ny finoana, amin'ny fitiavana, faharetana, fahalemepana amin'ny fanompoana an'Andriamanitra, toe-panaraka an'Andriamanitra. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra rery ihany. Iasa ampotsika tsirairay avy ny ten'Andriamanitra. Izao andro farany izao mila hijoro isika zanak'Andriamanitra, mila mijoro isika amin'ny fahamarinana, mila mijoro isika amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra, mila mijoro isika amin'ny finoana, amin'ny fitiavana, amin'ny faharetana, amin'ny fahalemepana. Fa sy rehetra maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Raha amin'izao fiainana izao ihany no antenantsika n'Andriamanitra dia mahantra indrindra isika ny ten'Andriamanitra. Raha fitahiana fotsiny tadiavantsika n'Andriamanitra dia mahantra indrindra isika. Tadio ny jentilisa koa any, jereo ny fiainan'ny jentilisa izy tsy manana an' Jesosy kanefa jereo fa tahian'Andriamanitra koa izy. Fa ny mampiavaka antsika izay efa nivonjeny Jesosy, izay efa nandray an' Jesosy dia izao tsika velona amin'ny finoana, velona amin'ny finoana an' Jesosy, velona amin'ny tenin'Andriamanitra, miaina amin'ny finoana an' Jesosy, miorina amin'ny tenin'Andriamanitra. Ka dia fanamasina iasa ampotsika tsirairay avy mba tsy ho amin'ny fitiavam-bola ny toe-tsaitsika, mba fa fitiavam-bola ny fototry ny ratsy rehetra ny ten'Andriamanitra. Koa ny sasany izay fitia izany, fatrapitady izany dia voavily niala tamin'ny vonaka naindra ny tenany tamin'ny alahelobe. Fanamasina iasa ampotsika tsirairay avy amin'ny lalanjany ten'Andriamanitra izany. Ka iankinantsika amin'Andriamanitra amin'ny fitiavana an' Jesosy. Fa ny ten'Andriamanitra manao hoe izao tsy andao anao nafoy anao akory, tsy andao anao anafoy anao akory. Halleluja, halleluja, amen.
voninahitra ny eo anao